Ny resaka fifidianana filoham-pirenena no tanterahana tany Frantsa kosa indray no hanoizatsika ny vaovao amin'ity alina ity. Emmanuel Macron no tafiakatra amin'ny fihodinana faharoa, efa nampozina ny valim-pifidianana hoy Dominique Monchot, solitena ny antoko les républicains eto Madagascar, ary anoana n'ity farany izy ireo. Samba ny amin'ny tantaran'ny la Frantsa no tanora latsaky ny 70 taona, Emmanuel Macron 70 taona no kandidata fiakatra hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa nampozina ny valim-pifidianana omaly, ary nanamafy ny sondage izay nivoaka ny alohan'ny fifidianana hoy Dominique Monchot, solitena ny antoko les républicains eto Madagascar. Marina fa resy ho izy ny kandida notoanan'izy ireo fa nizotra ara-pomba demokratika ny fifidianana ary manaja ny safidiny français ny antoko ny François Fillon. Pour nous, donc représentants à Madagascar du Parti des Républicains, il est essentiel que le processus démocratique se déroule de la meilleure manière. Il est essentiel aussi pour nous de respecter le vote de chaque électeur français. Et pour cela, bien évidemment, nous sommes un peu déçus que notre candidat n'ait pas été élu pour le second tour des présidentielles françaises, mais il faut voir l'avenir, il faut se tourner à présent vers le second tour. Aujourd'hui, François Fillon nous a demandé de nous tourner vers un vote pour Emmanuel Macron et c'est pour cela que moi-même je voterai lors du prochain tour des présidentielles françaises, je voterai donc Emmanuel Macron. Nosolotan'ny Dominique Monchot ihany koa fa nisy fiantraikany tamin'ny vato azy ny François Fillon ny fisian'ny raharaha ara-pitsarana nahazo ity candidat ity. Manaiky ny valim-pifidianana ny les républicains ary ekena ho izy ny valim-pifidianana 20 isanjato. Mazava ny toeran'ny ekipan'ny François Fillon ary anoana ny Emmanuel Macron amin'ny fifidianana fiodinana faharoa. Ary nihazo maro anisa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka français ny les républicains. Dans la perspective du deuxième tour, nous ne prévoyons pas de rassemblement particulier dans la mesure où aujourd'hui c'est à l'équipe d'Emmanuel Macron, je pense, de faire le travail nécessaire. Nous avons, nous au niveau des Républicains, donné nos consignes de vote et je dirais qu'à ce stade, le travail a été fait. Maintenant, ce qui est pour nous fondamental, c'est d'être présent pour les législatives à venir et d'avoir un maximum de députés présents à l'Assemblée nationale. Raha nivoaka fifidianana tsy ofisialy teto Madagasikara dia François Fillon avy amin'ny les républicains no nahazo vato betsaka indrindra tany Tomasiny, Emmanuel Macron ho any teto Antananarivo.